Mosesy mpitarika manana toe-panahy araka an'Andriamanitra. Manasanao hiaraka amiko amin'izany lohateny izany. Feno fifaliana hatrany ny fo tafaraka amintsika tsiraray avy. Misaotra amin'ny fampahirizana izay atolotrareo anay ary dia mampahiry anareo ihany koa zahay mba ahatratra amin'ny farany ary samy mba faly manakariva anaraka izao fandaharana izao. Miarahaba antsika rehetrarehetra naiza na ianao voasambo any aza dia raisinay mpifaliana ary arabanay amin'ny fomba manokana ianao. Ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsiraray avy. Andeha ary hiaraka hivavaka sika raha hanomboka izany dinika izany. Tompo tsara indrindra tombontsoa ho anay indray androany miaraka mianatra ny teninao miaraka aminao. Misaotra anao zay no fitantananao tamin'ny lasa rehetra ary misaotra noho ny amin'izao anio izao zay omenao anay. Mamelary ny elokay ary aoka ny faneno masina no hitarika sy hampianatra anay izany teny izany. Amin'anarana Jesosy. Amen. Mosesy indray ny olona ho resantsika amin'ity androany ity. Izay olony vavaka. Mpitarika izy. Kanefa fantatsika tsara fa manana toe-panahy araka an'Andriamanitra. Na mazava tsara aza fa nanana fifandraisana tamin'ny Andriamanitra etiky Enoka. Dia i Mosesy kosa dia bebe kokoa ny fantatsika momba fifandraisana tamin'Andriamanitra. Betsaka kokoa zany raha oharina tamin'ny Enoka. I Mosesy dia fantatsika amin'ilay hoe mpitarika be fanetrentena. Mosesy dia voalazantsika hoe mpitarika nanana ny fahalemem-panahy. Aleloha hevitra teo dia hoe Mosesy manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa inona no tsy ambarantelo? Satria nanana fifandraisana tsy tapaka sy mahatra tamin'Andriamanitra izy. Raha tiako zany mpiara-midinika namana, ny mba hanana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia mila manana fifandraisana tsy tapaka sy maharitra amin'Andriamanitra aho. Dia tahaka zany koa ianao. Andiny hojerentsika ny voalaza amin'ny bokin'ny Exodosy 7:30. Exodosy 7:30. Inona ny zavatra mitranga ato amin'ity toe-javatra ity? Exodosy 7:30. Ka manomboka eo amin'ny 5:10 zany teny zany, ka mandrapatonga ny amin'ny 7:20. Zao ny voalaza le teny. Fa ho Mosesy taminy, raha tsy andiny tapanao dia aza mitondra anay hiakatra hiala ty. Fa inona nefa anao afantarana fa mahita fitio masonao izao sy ny olonao, moatsy ny fandehananao miaraka aminay va? Dia voavaka amin'ny firenena rehetra ambony tany, izahay dia izao sy ny olonao. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, izao zavatra lazainao izao dia ataoko tokoa, fa nahita fity eo imasoko ianao ary mahalala anao tokoa aho. Ary hoy Mosesy, mba hampahitao ny voninahitra aho. Fa hoy kosa Jehovah, izao ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao, ka hanonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao, fa hianatra izay hiantrako aho ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. 20. Ary koa izy, tsy mahazo mahita nitavaka ianao fa tsy misy olona mahita nitavaka ao velona. Dia hoy Jehovah, indro misy fitoerana eo eto anilako dia hijanona eo ambony aram-bato ianao. Ka raha mandalo eo ny voninahitro dia ataoko atsefako ny aram-bato ianao, ka hosaronako ny tanako ianao mandra-pandaliko, dia anaisitro ny tanako ao ka hita ny voako ianao, fa ny tavako tsy ho hita. Alao sara-tsainany hoe miresaka amin'Andriamanitra, mandre mazava ny feony ianao. Mazava tsara fa tsy nitady zany karazana firaisana amin'Andriamanitra zany Israelita, fa niangavy amin'ny Mosesy izy mba hanao fahalelana lalana ho azy. Ao amin'ny Exodosy 20 no ahitantsika izany tantara izany. Tsy mba nitady fifandraisana mivantana tamin'Andriamanitra reto Israelita fa nangataka amin'ny Mosesy izy. Ka saingy zavatra nitranga nefa dia zao, indro Mosesy ilay manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, niseho teo anatrehan'Andriamanitra, nangataka fitarihana, nangataka fifonana ho an'ireto olona izay notarihiny ireto. Ry mpiara-midinika namana, manana fanandramam-piainana feno vavaka manokana ity Mosesy ity.
manasa namany mba hijery amin'ny Exodus toko faharoa amby telopolo. Exodus toko faharoa amby telopolo. Inona zavatra nitranga? Tsy ovakitsika fa tantaraintsika fotsiny manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahefatra hatramin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo fa nanao zara tsy nety niodina niala tamin'Andriamanitra nivoaka ny Israely satria indro fa rehefa somary mbola niresaka tamin'Andriamanitra tany tendrombohitra tany Mosesy dia reto vahoaka n'Andriamanitra kosa nivadika ka nanao hoe anaovy Andriamanitra volamena zay anaovy Andriamanitra izay fa iny Mosesy iny tsy hitanay intsony. Dia indro Iarona amin'ny andininy faharoa. Exodus toko faharoa amby telopolo ka andininy faharoa. Ary Iarona taminy romoty ary ny ka volamena zay aminareo eo amin'ny sofiny vatanareo sy ny zanakareo lahy ny zanakareo vavy ka ento aty amiko. Ary ny olona rehetra dia nandrombotra ny kavolamena zay teny amin'ny sofiny ka nitondra azy eo amin'ny Arona. Ary izy nandray azy tamin'ny tanan'ny olona dia nanamboatra azy tamin'ny fandraka ka na hoe nanao azy ombilahy kely anidina. Dia niteny tamin'ny olona ka nanao hoe io ny Andriamanitra ry Israely zay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta. Mampalahelo izany toe-javatra izany. Mpitarika Iarona kanefa indro fa niala fa indro fa nanao sarin-javatra volamena izy alazainy fa ino Andriamanitra. Nalahelo kanefa atao anaty izany toe-javatra izany dia nifona ho azy Mosesy amin'ny andininy fa raiky amby telopolo. Exodus toko fa roa amby telopolo ka andininy fa raiky amby telopolo fa efatra amby telopolo. Ary Mosesy dia niverina ao amin'ny Jehovah ka nanao indrisy efa nanao fahotana lehibe ity firenena ity ka nanao zay fa efa nanao Andriamanitra volamena ho azy. Ko ankehitriny engany ka hamela ny fahotany ianao fa raha tsy zany dia mifona aminao aho vonoy amin'ny bokinao izay nosoratanao ny anarako. Nifona ho an'ny Arona Mosesy. Ao amin'ny numeritoko fa roa ambin'ny folo. Eto ndray izy dia nifona ho an'ny Miriama ilay anabaviny. Numeritoko fa roa ambin'ny folo ka ny andininy fahatelo. Telo ambin'ny folo manao hoe ary Mosesy nitaraina tamin'i Jehovah ka nanao hoe Andriamanitra mifona aminao aho mba hasitrandro izy. Fa inona zavatra nitranga? Tratry ny abokana Miriam noho ny fanomezan-tsia nataony tamin'ny Mosesy. Inona le fanomezan-tsia? No izy nanambady vehivavy Kosita hafa firenena. Zany hoe toa nanavakava-bolokoditra ny anabavy Mosesy ary tsy hitako Jehovah zany. Ny Andriamanitsika Andriamanitra tsy mpanavakavaka. Dia endro fa boka teo anatrehan'i Jehovah i Miriam. Boka izy. Nampalahelo zany teo zavatra zany. Ary dia zao ny zavatra nitranga. Mosesy nitaraina tamin'Andriamanitra manao Andriamanitra mifona re ahy. Sitrandro izy. Mahavariana ny fiainam-bavaky Mosesy. I Mosesy nomeny tsiny, nomeny Miriam tsiny. Azo nandray azo Mosesy nataony tsy namela n'Andriamanitra ampiatana sazy mendrika azy saingy nalaky namela heloka izy ary nifona mba ho sitrana ty anabavy ity. Azo ny Mosesy atao avelao izy vo eo fa saingy zao nangataka izy. Izany toe-javatra izany. Izany toetra ny Mosesy zany dia maneho taratra ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny mila heloka ny mpanota zay tratry manao fahotana. Ry mpiara-midinika namana, zava-dehibe ny manana toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tsy azonao nefa izany toetra izany raha tsy manana fifandraisana isan'andro sy ety maharitra amin'Andriamanitra tahaka nataon'i Mosesy isika. Andriamanitra anie anome antsika ihany koa izany toetra izany. Manana toe-panahy araka an'Andriamanitra, manana fifandraisana mandrakariva amin'Andriamanitra. Ombanao anie izy amin'ity androany ity hivavaka arsika ankehitriny. Andriamanitra raha eo misaotra anao izahay noho ny fotoana nomenao anay ka nafana nandinika ny amin'ny Mosesy ilay mpitarika manana toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ka ny tsy ambaratelo dia ny fifandraisana tsy tapaka ary ny faharetana amin'izany fifandraisana aminao izany. Ampio izay androany mba tsy ho tapaka ny fifandraisana aminao na dia anao tany asa mandrarary zay androany dia aoka hisy fifandraisana foana aminao izahay. Aoka izay haharitra amin'izany fifandraisana izany dia mba hananana ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra. Dia mitahihana tsirairay avy
tononona vavaka aminaran' jesosy amena.